avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manoltranao vaovao. tsikena ny teti-dratsy aminganana ny fanavozana ho fanarenana ny firenena hoy ny fanambaran'ny ACS na ireo fikambanana tao anatin'ny CT sy ny CST teo aloha takina ny fametrahana rafitra miaingany fotony ampandrosoana ny firenena tsy hiverenan'ny krizy miverimberina intsony eto amintsika hoy izy ireo zava-dehibe ny fikaonan'om-pirenena hoy ihany koa ny fanehoan-kevitra samihafa eo anatrehan'izany iampiraindray ny voly fanondrana eto Madagasikara tao aorian'ny filan-kevitry ny ministra farany teo anondrana voanjo makany sinina isika mila mahay mitrandraka io tsena io Madagasikara hoy ny mpahay-toekarenina ahafahana mampiditra vola vahiny betsaka mila mailo ihany koa fa misy firenena hafa mpifaninana eo amin'ny tsena any ivelany nangataka fa mitoran-keloka faobe amin'ny filoham-pirenena israeliana ny prime ministre teo aloha Benyamin Netanyahu araka ny fanambarana nataony tamin'ity androany ity prime ministre teo aloha ity izay voarohirohy amina resaka kolikoly osoka fanararaota-pahefana ka niatrika fitsarana nanomboka ny taona 2024 ary mbola mitoly fitsarana azy amin'izao fotoana ny andinindinon'ireo avy hatrany ary manatitra ny araba indray tompoko lasy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fampahalalam-baovao ny fahita lavitra kolo amin'ity alina ity manasanao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany ety am-piandohana dia tsy hainy tsy alatsy no ny fahatarana no ny olana ara-teknika fa nimboantsika ny fampahalalam-baovao tsekena ny teti-dratsy aminganana ny fanavozana hoentina manarina ny firenena hoy ireo mpikambana teo anivo ny CT sy ny CST teo aloha takina ny fametrahana rafitra miainga iny fotony ho fanarenana ny firenena zava-dehibe ihany koa ny firosoana amin'ny fikonan-doha-pirenena raha ny fanehoan-kevitra tsy ary Rasoarvelo nanamafy ny mahazava-dehibe ny firosoana amin'ny fikonan-doha-pirenena na ny concertation nationale ny ACS na ireo mpikambana tao amin'ny CT sy CST teo aloha sy ny vondrona panorama na ny paikady hanorenana ny rampitsony Madagasikara ny tombontsoa ny vahoaka malagasy no tokony baiko ny fanapa-kevitra ho raisina amin'ireo fanovana sy dingana rano amin'ny fanavozany ho ny fanambaran'izy ireo tokony apetraka amin'izay ny fahamarinana amin'ny fitantanana ny firenena manomboka izao mijanona ny kolokolo ny alatra rehetra mba ahafahana mametraka an'izay fanavozana avy any fotony zay miainga avy any amin'ny distrika mihitsy misy fiaonana any amin'ny distrika de ny commune sy ny fokotany eo no manao fiaonana aloha zay vao miainga ty amin'ny faritra fanomanana sahady aloha zany ny toetsaina aloha zany toetsain'ny mpikambana ao anatin'ny vondrona panorama hiatrika ny raharam-pirenena hiatrika ny concertation nationale betsaka amin'ny fanontaniana napetraka zao teo hoe transition ve tsika sa tsy transition eo ampandaminana an'izay ny vondrona panorama be dehibe ny zavatra tsy maintsy jerevana sy ahitsy eto amin'ny firenena zany ny fomba fitantanana ny rafitra ny fifitianana nanamafy ihany koa ny firaisamonim-pirenena fa tsy misy afa-tsy ny fikonan-doha-pirenena andraisan'ny rehetra anjara hanova olana irosoana amin'ny fanavozana eto amin'ny firenena izahay eto amin'ny firaisamonim-pirenena indrindra moa eto amin'ny esikaroy dia efa niteny fa nidingana voalohany ary lehibe izay tokony ataontsika amin'izao vaninandro zao dia le fampiona ny hery-velona rehetra mba hiarahana manapaka hoe ahoana ny tokony hitondrana ny teteza mita inona moa zany lara-pamehana ahoana ny hitondrana anazy raha izay PGE natolotry ny prime ministre zay dia araka ny hevitra dia tokony mandritra an'ilay fiona ny hery-velona rehetra no tena apahana an'izay tsy tokony feon'ny olon-tokana no
olo tokony enitsika amin'izao tokony arahana fa ny fanapa-kevitra ny olona rehetra. Raha-tsy aivina tafiditra ao anatin'ny teny andro ny fanavaozana ny fikaonandoam-pirenena ho tanterana mandritry ny enim-bolana voalohany ho dinihana lalina ny fomba anaovana izany ho tongatra ny fotondra ny fanazavany ny praiministra zava-dehibe ny firosoana amin'izany ahafana mametraka ny tantan-dalàna sy ny anesitra ny firenena anatin'ny krizy. Fanatsatry ny CPS na ny Conseil de paix de sécurité ny vondrona afrikana ny sazy rehetra izay nampitokamona ny Madagasikara teo amin'ny sehatra continental sy iraisam-pirenena raha ny fanabarana navoakan'izy ireo omaly. Mbola miato kosa ny fandraisana anjara ny Madagasikara amin'ny fivoriany ireo ratsana ofisialy ny vondrona afrikana. Eken'izy ireo fa tapitra tokoa ny fitondrana teo aloha. Miantso ny vondrona afrikana ny mpiara-miombina antoka iraisam-pirenena sy ny vondrona iraisam-pirenena ny CSP anohy ny fanohanana ny Madagasikara indrindra amin'ny resaka loharanom-bola. Miantso ny mpitondra fanjakana malagasy izy ireo handrafitra ny tondrozotra mazava ao anatin'izao tetezamita izao. Angatany CPS ny vondrona afrikana ny mba hampidirana ny Madagasikara anatin'ireo firenena mahazo tombotsoa amin'ny facilité africaine de soutien aux transitions inclusives. Fa hiampy iray indray ny volo-fanondrana eto Madagasikara taorian'ny filakevitry minisitra farany teo. Anondrana vokatra makany Chine ny Madagasikara. Mila mahay mitrandraka io tseny io isika ho ny paitoekarena. Rina fitiavana. Mandeha ny fanondranana fa tsena iraisam-pirenena ihany koa. Tafiditra ho isan'ny volo-fanondrana manomboka eto ny voanjo ka mila manitatra ny tany volena mba ampitombo ny vokatra isika raha tiana ho loharanom-bola vahiny azo antoka sy maharitra io fiaraha-miasa io. Mba tsy ho lasa mpanararoatra kely madinika fotsiny antsika misy indray ty dia manao, tsisy indray dia tsy manao fa hoe tena hoe hiditra professionnel amin'isika tena ho ataontsika foana amin'izay izy. Izy taona mantsy ny tongolo nanao ohatran'io tsara vidy avy eo niongana ny vidiny avy eo. Nisy fotoana koa ny vanille azontsika jerena tsara ny chiffre rehetrarehetra hatramin'izay tsara dia nanao tsika dia mitontongana ny vidiny dia maty le CAP-ariana sahirana le vahoaka ao anatin'le izy manana le izy fa jerena tsara hoe tena ho ataontsika foana avy eo. Misy antony matoa manafatra vanjaty amintsika ny sinoa hoy ny fanazavana. Mila sakafo ireo mponina 2 miliara ao aminy. Tsy tokony ho adino ihany koa nefa fa maro ny firenena mpifaninana ny Madagasikara ao anatin'io tseny io ka mila mitazona ny kalitao sy mampitombo ny vokatra ary mifentsena isika mba tsy ho sanatry ho tahaka ny volo-fanondrana hafa izay nitotongana toy ny lavanilina. Dia jerena koa inona tena mampiavaka voanjotsika tsy tsika rery mambola an'izany ny zareo afrikana tandrefana indrindrandrindra isan'ny tena manao be amin'io ny any Brazil sy ny rehetrarehetra tany rehetrarehetra eo dia jerena inona label ampiavaka antsika certification ve sa resaka procédé de production ve sa hoe bio mihitsy ny anay dia zay voizina hatrany zay mba ahafahana mitazona an'le prix hoe hatreto io le prix mantsy tsy voatera tsy maintsy ambony be foana na hoe tsy maintsy ambony dia ambany be tampoka dia ambony be fa instabilité ana prix iny zany miantoka an'le tena fiodin'le sehatra sy mba manana vovokaina izy afaka indray mba hoe mamelona an'le tissu industriel sy agricole. Raha ny loharanom-bavao tsy akana aba ny voanjo miditra ny Chine, tsy produit brut ihany koa no ahondrana fa efa nahodina amin'ny epahany na ny semi-fini. Izany hoe hiteraka famoronana asa mivantana sy ankolaka amina olona sy tokantrano maro ity fanondranana vanjo makany Chine ity. Fa nahitana fitombona ny tany mpampiasa lalana tsy nanara-dalàna tamin'ity taona ity, indrindra ny kodiaran-droa, ireo fiara tsotra ary ny mpandeha tongotra ho ny commissaire de police Willis Tenazafy Jean Perlin ireto farany izay nanao hetsika fampatsiahivana sy fampanentanana mikasika ny lalàna ho an'ireo mpampiasa lalana nanomboka ny alarobia lasa teo. Hentsora Soary Malala. Ny tombo ny fandika-dalàna nataon'ny mpampiasa lalana tato ato indrindra fa ireo kodiaran-droa sy fiara tsotra izay nahitana loza-pifamovoizana betsaka indrindra tao anatin'ny 3 volana lasa tamin'ity taona ity hoy ny commissaire de police Willis Jean Perlin Tenazafy. Malona izany dia misy ny hetsika izay tanterahina izy ireo ho fanentanana sy fampatsiahivana ny lalàna ho an'ireo mpampiasa lalana tamin'ity herinandro ity. Tsy siny ny loza-pifamovoizana intsony sy ny tanitan-dalàna ny tanjona raha ny fanazavana. Ampatsiatsika mpampiasa lalana le mandefa mbola misy ny lalàna mpifamovoizana ary mbola tokony hajaina mba hisoroantsika indrindrandrindra amin'ny loza izay mety hitranga. Ny tanjona aloha
tena zéro accident sy tany tandalana atsika rehetrarehetra mba tandalana daholo mba zéro accident atsika rehetrarehetra zany mba atsapatena fa misy andraikitra va tiamiko ny fisoroan'ny loza sy fivoarany fandrosoany ty firenena antsika ty. Ifantoka amin'ireo mpanao course sauvage eny amin'ny lalam-baovao eny ny fanentanana manaraka raha ny fanazavana. Course sauvage izay fanaon'ireo tanora indray amin'izao fotoana ary efa niteraka lozam-pifamoivoizana maro tato ato. Fanisa anao sensibilisation ho an'zareo mpanao course sauvage reny koa zay eny amin'ny rocade manko tena mpisany reny eny amin'ny axe rocade reny na rocade miarivo zany rocade francophonie na eny zany tena matetika ahitana reny mpanao course sauvage reny fa misy fotoana zany mba le latsantsika miaraka ohatran'izao koa ahoana ny ampatongavantsika saina indray mandeha ry zalam-panoary reny fantatry zareo ny le course sauvage tsy azo atao fa le izy zany ohatrany tsy tonga saina zany zareo amin'ilay danger zay ateraka ny zavatra dia mba loavy zany fotoana anaovantsika zay ndray manaraka. Nanomboka teny Anosy ity hetsika ity ny fa 24 ny volana novambra lasa teo fanentanana mahakasika ny arloza amin'ny lozam-pifamoivoizana ny tanina manokana ireo mpitondra moto mba tsy hanao taingim-be sy hametraka arloha atranty ary ireo mpamily fiara kosa mba tsy hitondra fiara raha hanandray alkaola na mba tsy haivina ihany koa ireo mpampiasa lalana rehetra mba hanazany lalàna mifeny fifamoivoizana voakasika izany ireo mpandeha an-tongotra sy ny mpitondra bisikileta ary ny mpitarika posy sy sarety. Fa fotoam-pivavahana lehibe nankalazana n'Andriamanitra ho fisaorana azy no nanamariana ny fankalazana ny famaranana ny Jobily volafotsy nampitandrina ny Herinaina Ravelonjaona tao amin'ny FJKM Amborovy Nazareta Mahajanga izay niarahana tamin'ny roapiny kristiana rehetra ny faran'ny herinandro teo. Anja Robert Kolomajanga. Fa raha izao sy ny ankonako kosa dia isotranao mandrakizay hatramin'ny taranaka faramandimby no ilazanay ny fidirananao. Josoa toko 720 andininy fa 570 sy Salamo toko fa 770 andininy fa 370. Ireo no andininy teny soratra masina nentina nankalazana n'Andriamanitra tamin'ny famaranana ny fanamariana ny Jobily volafotsy na ny fa 520 taona na ampitandrina ny Ravelonjaona Herniaine teo anivy ny FJKM Amborovy Nazareta ka totosa tamin'ny sabotsy 12 ny volana novambra teo izany. Saorana tompo satria no ny fahasoavany no nahatao izao ny tena menakavy satria tsy mora nandihan zany 520 taona zany tena tsy mora zany taony nafinaritra taony nanahirana taony nampifaly taony nampitomany kanefa no ny fahasoavan'Andriamanitra no nahatao izao ary dia isaoranay menakavy an'Andriamanitra izany. Dia isaoranareo komity izay nitarika ny asa koa nitarika ny fiangonana tamin'izany fanomanana rehetrarehetra zany tena mahafinaritra ny amin'ny fitiavana sy eo ny fiangonana ka dia ny tompo koa no irariana amalisoa ny tsirairay ny isa-tokantrano isa-pianakaviana tompona andraikitra rehetra ao anatin'ny fiangonana. Nanomboka ny taona 1970 no nampitandrina ny Ravelonjaona Hery saingy ny taona 2000 no nanomboka ny asa teo anivy ny fiangonana FJKM Amborovy Nazareta. Tsy mora ny sedra saingy vita tao anatin'ny fifandeferana sy fifankatiavana izany teo ambany fitahian'Andriamanitra. Dia tena hita tokoa fa niaraka tamin'ny fiangonana ary nisy ny fiombonana teo amin'ny fiangonana sy ray aman-dreny mpitandrina. Io moa amin'ny fitondrana fiangonana ohatran'io misy foana ndraindray zavatra sedra mandalo na ho an'ny pastera zany na eo amin'ny fiangonana ihany koa amin'ny fifandraisana kanefa isaorana n'Andriamanitra fa dia tena tao anatin'ny fifankatiavana ny niainana nandritran'izay 520 taona zay ary matotonga amin'izao fa 520 taona zay dia nisy izay fifandeferana sy ny fifankatiavana tao anatin'izay. Nandritry ny 2 taona no nikarakaran'ny komity sy ireo kristiana rehetra eo anivon'ny fiangonana FJKM Amborovy Nazareta izao fotoan-dehibe izao ary tany ho an'ny mpitandrina mianakavy ahafahan'izy ireo manorina trano no natao ho tsangam-batony izao Jobily fa 520 taona izao. Fa mihazakazaka ny toedrarà mahakasika ny disadisa-piarahamonina Ombohitoka mampikony amin'izao fotoana raraka ny fampitambavao avy eo anivon'ny OMC tany an-toerana andrasana ny iraka avy amin'ny fanjakana fohibe amin'ny herinandro ambony io ny mahakasika izay toedrarà izay andaniny mbola mitony ny raha matahora atao amin'ny roapona ny an-toerana amin'izao fotoana raha ny fitarainana. Gabin Eloano mitondra ny Tsiprian'izay.
taoriny tanterana teto amin'ny fampahalalam-baovao ny raharaha mampifanolana ny mponina ao Tsaronala distrika ny Port Berger sy Ambohitoka distrika ny Mampikony miazakazaka ny toedrara hiarany antsonjay siramatahora ireo tantsavo akasika ka namoronana dossier tao anaty fotoana fohy ary tadiavina ho samborina mihitsy ireo mijoro miaro ny tany raha ny fitarainana. Le 30 mars hono zany lazaigny fa ny tonga ekipa nandila mopokony bako io zany agny an-tanimbary de nangalarina zany vary mididy agny ampotiky vary kitara raiky mahery olo dimy lavy de voatatry vary dimy kitara raiky zany de torany zany izy agny amin'ny hôpitaly zany izy vaky tontotry de ndesiny raha hampidoboky za zany nangalaza ireo certificat médical pari pour 30 jours le 30 mars zany zaho za tagny Antananarivo ary misy be tapakely narotsakinay andro dimanche zany koa za zaka texte délégué tamy firy ay tokony tamy folo agnatin'ny fotoana tokony voatoteny zany za satria zaho amy 7 minitra fiangonana andesiko za zany ka texte délégué za mako tsy afapiala fa tsy maintsy miaro ny rariny tegna enjadieny tsy rariny zany zay tsindra azy legny tegna anjojay be debe iologno reny efa nandratra olo namono olo nandory tracteur tsisy misy migiady azy reky zany tany mbola nandraindraiky mikasiky ny raharaha lay député hatramitsika miteny zao maromarotry iraisany eo amin'ny andany sy ny ankilany no andrasan'ny vahoaka any an-toerana amin'izao raharaha izao raha ny fanazavana voaray fafampitahorana fampiororona fanampenam-bava no ataony io anivo ny fitsarana ho setriny izany mitaraina ihany koa ireo vahoaka fa tsy mbola nandry any SA-P momba ity raharaha ity ary ahahina ao ambadiky ny antsonjainy solombavam-bahoaka voafidy tao amin'ny distrika ny Mampikony ity faran'izay ny safidy tsy naneo hevitra aloha fa miandry fahatongavany mpikamana avy eo anivo ny gouvernemanta ho tonga any an-toerana amin'ny herinandro ambony io vao hitondra fanazavana ny OMC etsy andaniny vonina mpihavana ny andaniny sy ny ankilany ary izara ilay tany 3,000 hektara amin'ireo vahoaka mahejanona an'izao disadisa mpiarahamonina na aritra 13 taona tany an-toerana izao ny fahatongavan'ny ministra ny an-toerana izay everina fa andamina ity raharaha ity ka andrasana eo ny mety fivoarana izany. Fa isay tao anatin'ny doka fohy vetivety isika mialohan'ny idirana amin'ny tapany faharoa. Prêt à libérer ton pouvoir? Zetik débarque sur ta super app Yas et moi. Choisis, personnalise et crée ta propre offre en quelques clics. C'est toi le boss. Mixe en toute liberté, appels, data et SMS selon tes besoins. Tu peux même rajouter Netflix ou musique en supplément. Dis Yas au pouvoir du choix. Rends-toi sur ta super app Yas et moi. Des pneus robustes et de qualité, c'est BKT. Conçus pour résister à toutes les conditions, ils assurent performance, longévité et fiabilité sur vos terrains agricoles. Pour vos remorques, tracteurs, motoculteurs ou moissonneuses, faites le choix de la solidité signée BKT. Disponible dès maintenant chez Océan Trade au sein d'Agro-Industrie. Tapany faharoa ny fampahalalam-baovao mbola manasana ao an-trany hanaraka izany hatramin'ny farany fitarainan'ny vahoaka avy hatrany ary indray no isantsika ny fampahalalam-baovao omeo anay malagasy ny tany fivelomanay ho ireo mponina ny arany tsindry azo lena nandritra ny fitondrana teo aloha ka voaterina ilika tamin'ny taniny tsy miady zavatra fa ankoatra ny toerana ahafahana miary sy mamokatra izahay raha ny antso nataony ireo mponina dia arahantsika ny makasika izay. Toerana maro manerana ny nosy no nandrenesana fitaraina nanony tsindry azo lena niatra tamin'ny mponina na ilika sy nyroasina tamin'ny tany fivelomana izy ireo no ny antony maro samihafa vokatry ny kolikoly. Isan'izany ny fampiasana taratasy osoka, titra osoka nakaratany tsy ara-dalàna. Ny eto amin'ny komunina Alasora ohatra, tany mitotaly 12 hektara nanany mponina taratasy ara-dalàna no nisy nanao taratasy osoka sy titra osoka ka anaovan'ny mponina voakasika Antsoavo. Amin'izao fotoana fanavaozana zao zany mba hijerena ny ara-dalàna sy ny tsy andrariny miatra aminay vahoaka majinika indrindra amina resaka tany satria raha ho anay manokana zany eto amin'ny commune Alasora dia maromaro tany aran-tsindra azo lena ohatr'izao nanaovana taratasy tsy ara-dalàna ary misy fianakaviana maro anjatony mahery mihitsy ny raha voakasika izao ady tany izao. Ankoatran'izay koa moa zany manetana antsika rehetra izay voakasiky ny tsy andrariny ataon'ny
mpanjakazaka amin'ny tany mba hivondrona satria anisan'ny mampalahelo ao anatin'le ady dia itsika malagasy indray no misaratsaraka sy mifampitazatazana fotsiny dia manao antso aby zany ho an'ireo tompon-tany rehetra voakasika mba hirahina hitaky ny ara-drazany sy ny ara-dalàna eto amin'ny tantsika satria atsika ny tany. Ankilan'izay angatahana ny iverenan'ireo tany manodidina ny 500 sy 900 hektara fiveloman'ny tantsaha atr'izay nalaina kery ny amokarana Artemisia ho ireo mponina ao amin'ny commune Morarano Antongona. Nalaina keriny ny tany satria namokarana Artemisia anamboarana CVO tamin'izany fotoana. Raha io tany io dia 650 hektara zay tena tokony hivelomana mihitsy ary eto no ambarako hoe tsy mila tosika fameno zay na vatsitsinjo fa averena aminay ny tany ary afahanay mamelona ny tena ary mbola anampinay koa ary hitondra fampandrosoana ny hafa satria raha manampy anay ny ministera ny fambolena ohatra dia afaka miara-miasa zay amin'izany fambolena varim-bazaha zany ka mino izahay fa tsy hitaretrehitra ianareo gouvernemanta kehitriny ary rehefa hoe anofotsika dia tena andao tokoa hovaina tsy ny hoe anova hoe ianareo fotsiny ny andeha anova ny Madagasikara fa ny vahoaka koa ny irarianay mba hovaina ny toe-tsaina hatramin'ireny fitsarana tany amin'ny domaine misy vetra ihany ny zavatra rehetra ary ngambo izay tsika mino fa raha hatramin'ireny andriamatoa any radio reny nge teo amin'ny fahefany sy ny heriny ary ny voninahiny fa naninona kosa nefa tamin'ny fotoana farany noho izany aiza miandry fotoana farany fa andaotsika iova dia omeo an'ny malagasy ny tany mba hahafahanay mivelona ary indrindrindrindra nampiandrosony ty Madagasikara mahafinaritra atsika ety. Ankehitriny velombolo ireo tantsaha voakasika sy izay rehetra nailika teo amin'ny tany fivelomany. Mahatsiaro afa-pasahiranana sahady izy ireo raha vao naheno ny fanehoan-kevitry ny mpitondra fanjakana sy ny minisitra tompon'andraikitra nanamafy fa averina amin'ny malagasy ny taniny. Tontolon'ny aiady vetivety ny mahakasika ny autodéfense féministe indray omaly no nentina ny fampizarana ny maître Rajona Edouard tanjony fampizarana ny ahafahan'ny vehivavy miaro tena rehefa sendra tafody alina indrindra fa manoloana ireo mpanao ratsy. Ny Antsiprian'izay ho fanampiana ireo vehivavy mody alina fa indrindra fa n'izy ireo miaro tena manoloana ireo mpanao ratsy nampianatra ny teknika fototra mahakasika ny autodéfense féministe omaly maître Rajona Edouard. Le teknika fototra moa zany amin'ny resaka fiarovan-tena ilay izy hoe aiza ny marary kokoa raha ohatra hoe mamely tsy mila teknika complexe be fa ohatra ny hoe tanana mitsotra makeny amin'ny tenda makeny amin'ny maso makeny amin'ny lohalika ny tongotra zay ngamba ny tena hoe zava-dehibe amin'izy dia le famolavolana ny toe-tsaindry zareo hoe tsy mila manao zavatra sarotra rehefa tratran'ny resaka agression zany fa hoe ahoana ny anaovana zavatra tsotra ahoana ny ilana amin'ny resaka affrontement dia ahoana ny atongavana velona any trano zay ny tena zava-dehibe. Raha iverenana sakana tsafan'ny vehivavy mihetsika miaro tena indraindray indrindra rehefa tratra ny herisetra ny fahatairana izay miteraka tahotra antony hanamorana trano ny teknika omena ny vehivavy raha ny fanazavana. Le teknika zany aloha ezahana tsotra dia foy mba hahafahan'le cerveau reptilien tonga dia activé amin'ilay fotoana io satria tsika olombelona manana izay état zay hoe cerveau reptilien dia io zany no activena mba hahafahan'ny zareo tonga dia mihetsika amin'ny fomba tsotra rehefa tonga ny sanatria hoe misy agression dia ny pratika atao eto moa zany ezahana tairina iry zareo ezahana atao sous stress zany le teknika. Tanjony fampiofanana mahakasika izay autodéfense féministe izay raha ny fanazavana ny aiza ny vehivavy hetsika amin'ny fotoana izay ilana azy. Fa mbola mitazona ny asina mahizy azy ny otra nentim-paharazana eto Madagasikara amin'izao fotoana Soatoavy nanolovaina tamin'ireo razambe sy ireo ray aman-dreny ary ampita taty amin'ny taranaka faramandimby izy io. Ny otra nentim-paharazana izay tsy afaka misaraka amin'ny fikajiana tontolo iainana sy ny fomba mampanao malagasy Erinao Razafimanana Koltoamasina. Otra nentim-paharazana asigna sy Soatoavy nanolovaina avy tamin'ny razambe izy io. Niampita tamin'ny ray aman-dreny ary nitohizany ny taranaka ty afara. Ho an'ity raim-pianakaviagna raika ity, ponina keto Tanambofahadimy. Avy any amin'ny tanàna antsoina hoe Vakampotsy, tanàna bitsika feno mpagnotra, tsy lavitra ny Beforona no nipoirany. Iraika amin'ireo tanàna ny mpagnotra, manana ny asina mahizy azy, akato agnatin'ny faritany ny Tomasina. Mitantara ny Andohany teo amin'ny tontolon'ny otra, ilay Soa Jean-Michel. Ny andohako nagnotra ndray zany tegna mbola kely dia mbola kely zany dia efa nagnotra tany amin'ny 1971 nanomboka nagnotra teo amin'ny faharoambin'ny folon'ny taonako teo tagny zany efa nanomboka nagnotra dia maromaro ny étape misy fitsapana misy fisehoana
tam'izany fotoana zany a ny andognako nagnotra tam'izany fotoana zany nandresak'olona de zaza saropiterahana rehefa teraka le zaza natao zay nagnavoatana andreniny a teraka tamin'ny hôpitaly Tamoramanga de soragnan'Andriamanitra moa fa avitra ihany le zaza fa somary savoritaka misy complication kely de misy anomalie tamy vatany de kanjomo avy papako avy tagny de hoe tongavanao a raiso zaza ty de niraisina moa le zaza de avy nandray an'le zaza zaho a de nidiasagna telo volagna zay mihitsy nibaiko avy tamy papako hoe afaka telo volagna zaza io zay vao aherigna ty ndraiky de rehefa nierigna ma zareo tonga avy tagny faly a sady nagnatitra kadoa zareo no naneho ny afaliagna hatramy dadabeko efa nagnotra papako nagnotra ny rahalahy ndraiky jiaby izahay pirahalahy nagnotra misy viavy aza ny anakavy koa za misy magnotra io otra io a tsy andeha fifaninana akory fa izy io zany a fitaovagna nentim-paharazagna soatoavagna nentim-paharazagna indesina agnasoavagna ny olombelona rehetrarehetra teky koa raha managnaigna jiaby mihitsy tsy vitanao hoe olombelona fogna de nataon'Andriamanitra ny dimbiazan'ny razagna nafahagna zany a mba amonjenany olona indrindrandrindra tam'izany andro zany mbola vitsy ny fitsaboana moderne de nanjaka tagnatin'izany zany ny famasitranagna amin'ny alalan'ny fagnorana tao agnatin'ny taogna maro zany tsy tamboisaigna ireo efa nahazo fahasitragnana rehefa niatrika fahatapantaolagna na fivadian-kozatra tamin'ny alalan'ny otra nentim-paharazagna za magnotra zany manomboka amin'ny 10 mandraigny ka hatramin'ny 12 antoandro eo amin'ny 70 ka hatramin'ny 80 olona feno ny ato zany ny aignako ato isanandro zay mahatonga ana za zany zao efa 9 taona ny otra nentim-paharazagna moa ka raha ohatra zao ka raisiko aminahy voalohany indrindra aloha za mpagnotra tapaka nanomboka avakany am'zany départako zany efa mpagnotra tapaka za raha ny olona sitrako le olona tsy fantako aby isany raha tsy le olona mihitsy niteny hoe izay efa avy nagnotra aminao a salam'izao ny fandehany a sitragnizahay tam'izany fotoana zany maro reo daholo zany ny tena fiotra tapaka miorotra déboîtement tsisy dikany amina déboîtement zany zao ny tena apetrako nefa miezako an'ity zavatra ty izaho de olona tsy mpagnano dokam-barotra tompoko fa izaho de olona miaigna tsotra milamina fogna araka le teniko tamboalohany tsy andesiko andeha hifaninanagna amin'olona ty zavatra ataoko ty tsy afaka mitovy tompoko ny mpagnotra rehetrarehetra erany Madagasikara samy mana mididitra ananjy tsy afaka misaraka amin'ny tontolony otra nentim-paharazagna ny fagnajagna ny tontolo iainana sy ny fandalagna ny fomban-drazagna mety hiteraka fahasarotagna amin'ny fitsaboagna ny fanimbazimbagna ny raha jiaby ireo no tsindriany manokagna ny mandoza na ny mifototra izay fantatry ny maro amin'ny hoe manambady havagna mazava be tsy afaka misaraka amin'ny tontolo iainana ny otra nentim-paharazagna maro ny zavatra karazan-javatra ilaina na agnaty ala io na antanety io na amin'ny zava-mananaigny io marobe ny zavatra ilaina agnatin'ny otra tsy midika hoe otra fotsiny fa ny fiainantsika maray manontolo mihitsy ny fanimbazivana zavatra regny ny indrindrandrindra ny zava-maniry izy io koa ne eloko mipetraka amitsika fogna izy io fa raha atao avy avakany anao de doranao aty aly na de tsekeo aza ny fomba fifehezana ara-panjakana de eloko mipetraka aminao izy io mizaha ihany mba milefan'izany eloka zany ambony tany ity ny zavatra mety hiteraka tsy fahasitranana amin'ny otra de misy anatin'ny tradition ihany le izy mily anao olona marina aloha ianao marina io ndraindray misy fahadisoana fa tsisy zavatra lavorary eto ambony tany miverena moramora amin'ny fahamarinana ohatra ianao nitsitsihiny ray aman-dreninao noho ny ditranao misy complication fitsaboagnanao zay ohatra ianao nisy zava-dratsy nataonao tamin'ny mpiray monogna aminao ka ataontsika hoe niozognon'igny olona igny anao efa zavatra hafa complication anao zay fanorany somary misy difficulté misy fadin-drazana igny zany tandremo ry zareo kosa hoe mandroso mivavaka manino tsy mandraraha tsony le sotoavina malagasy dikavigna ny makasika ny zavatra tokony ho fadina anefa izy io tafiditra agnatin'ny fikajina ny environnement mbola hotohizako zay avakeo ny zavatra farany loza indrindra amin'ny fikarakarana ny fahasimbana araka otra ny olona tsy salama
raha voanao nandoza na de tsy aby ny dokotera zanao sarotra ia mila fitandremagna tolo zany hatramin'ny isiany otra nentim-paharazana dia tsy mbola ary nisaraka tamin'ny fomban-drazana ny asin-tagnana vola izy io amiagna ny mpagnotra mba ampisy asina ny otra natao tsy venty tsy kirobokoza nefa ny asin-tagnana ankehitr'io fa efa nivoatra nagnaraka ny vidim-piainana misy karazana fiverenana aty aminay zay le asiny le zavatra ataonay zany mila managna ny lanjany miampitaigny amin'le olona karakarainay zay mahatonga an'igny asiny igny zany manao an'izao eo ara-pomban-drazana mihitsy igny ara-nentim-paharazana igny le asiny manao salama nitakalony sy ny asiny zavatra tsy miala igny zany mihitsy le izy ka ia sarotra be magnazava an'izio amin'ny terme hafa fa ny asin'ny tagnana zany a ilaina ary tena ilaina satria raha tsy zany tsisy ny maizy anay igny zany a fanosoka raiky ahafahany magnamaivagna kokoa ny zavatra notsabona tamin'ny andro taloha izy io korobo de 20 de loso zany izy tamin'ny andro tany de io zany tokony magnara-toetrandro satria ny fiaignana tsy miandry ny vidim-bary lafo ny fiaignana miazakazaka de tokony misy magnaraka ny atmosfera zany a ny zava-misy a de tsy ho 20 sy kirobotsony ny tokony ho asin'ny tagnana karakaraiko anao de mikarakara anao ataoko zay le haiko ataoko aminao de mba misy traikefa kely hainao ndraiky averinao tibina zay le izy raha tsy voaja zay asin'ny tagnana zay inona zavatra mety antranga somary manahirana izy raha vao tsy voaja voalohany indrindra aloha raha vao tsisy an'izay moka le olo efa tsy raisiko tsony manaraka zay aloha fa fiantraikany efa tsy andray ananjy za ia mila an'izay misy fiantraikany aty aminay koa le izy zay mihitsy manetim-paharazana ananjy misy fiantraikany aty aminay koa le izy samy managna ny asina manokagna ho ananjy ireo mpagnotra rehetra nentim-paharazana fa miankina amin'ny tsiraikaraika ny safidy amin'ny fagnarahana ny fitsaboana teboka iombonan'ireo mpagnotra jiaby ireo ny fagnajagna ny tontolo iainana sy ny fomban-drazana ary ny fagnanaovagna ny asin-tagnana mba hitsimbingana ny fahasalaman'ny mpagnotra ary indrindrandrindra mba hisitrahany marary ny fahasalamagny maresaka avy any ivelany kosa indray nangataka fa mitsorakely-ko fahobe avy amin'ny filoham-pirenena israeliana ny praiminisitra teo aloha Benyamin Netanyahu araka ny fanambarana nataony ity farany androany ity praiminisitra teo aloha ity izay voaroroy tamin'ny resaka kolikoly ny osoka fa narareo tapahifana ka niatrika fitsarana nanomboka ny taona 2022 ary mbola mitony ny fitsarana azy amin'izao fotoana voalaza fa manelingilina ny fomba fiasany sy ny fiatrihan'ny politika ity fampangana azy eo anivony ny fitsarana ity ka antony angatana fa mitsorankely-ko afahobe tsy mbola nandray fanapahan-kevitra kosa ankilan'ny filoham-pirenena israeliana manoloana izay fangatana izay diny maresaka avy any ivelan'iny ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity hangatrany ianao tany tokantrano nanaraka izany hatramin'ny farany feloma tompoko De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.